Zay ny amin'ny vao iny fa mikasika ny fanomanana ny fividianana kosa indray dia anaramaso ny fizotra ny fividianana filoham-pirenena izay ho tanterahina ny 7 novambra 2024 izao ny KMF konoe araka ny fanazavana izay noentin'ny filohany. Isy solitena ny KMF konoe avokoa ny eo anivon'ireo mpivorim-pirao fandatsaham-bato manerana ny Madagasikara. Vola Ravoavy sy Tsirakotoarson. Anao ny asa fanaramaso amin'ny fividianana filoham-pirenena izay voafaritra ho tonsaina ny alarobia 7 novambra 2024 ny KMF konoe anana solitena eo anivon'ireo birao fandatsaham-bato manerana nosy ny KMF konoe hoy ny filohany. Ny KMF konoe ao anatin'ny fanaramaso ny fividianana izay ataony dia tsy mijanona ho manaramaso dia mijery dia mangina fa manaramaso ny zavatra rehetra hitanay fa tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy. Raha miteny tokony ho izy eto zany lalàna aloha ny voalohany indrindra fa ny anankiray akoatra ny lalàna dia hoe manahoana ny lalatsaina ahafahantsika mametraka firenena ao anatin'ny fitoniana sy fandriampahalemana. Izay lalatsaina no itenenako an'ilay hoe etika satria rehefa misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny lalàna ary tsy mifanaraka amin'ny atao hoe etika tokony hiainana ao anatin'ny fitantanan-draharaha eto anivon'ny firenena indrindrindrindra ao anatin'ny zotram-pifidianana dia tsy misarasala mihitsy ny KMF konoe iresaka ny mahakasika an'izany ary ny eritreretina hoe interlocuteur voalohany tokony iresahana dia ny CENI. Efa nahazo agrément izahay na tsy nanao antisonity ary dia tsy maintsy manana solitena ny anatin'ny biro-pifidianana izay ahafahanay mandefa an'izany fa na izany aty zany na mafisany tisoni androany ity moa zany dia mazava loatra fa izay fisoloteny zay. Totosa ny marana teo teny nansana ny fanaovan-tsony mpiara-miasa teo amin'ny filohan'ny KMF konoe Andriamlazaray Andoniaina sy ny filohan'ny voameram-pirenena maleo tena amin'ny sahana ny fividianana Rakotomanana Ery.